أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tsimitsaratsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny fanomezanantsika tombonandro, fanomezanantsika hery sy tanjaka, fahasalamana sy ireo fahasoavana tsy tamboisaina izay azontsika. Mandefa koa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky, ireo mpanaradia azy ary izay rehetra nanaraka ny sordalany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Androany dia andro alahady, andro izay iresadresantsika mahakasika an'ity boky izay efa niraisintsika fotoana maro zay dia fiqh taharatu was-salah, zany hoe ireo lalàna na ireo fitsipika mame ny fahadiovana eo anatrin'ny finoana islamo sy ny sola. Efa niraisintsika tao anatin'ity boky ity mahakasika tany amin'ny voalohany tany aksamul miyah, al-miyah wa aksamuha, ny rano sy ny fizarazarany. Raisintsika tato koa mahakasika su'ur, ny sisa. Raisintsika tato koa ny mahakasika ny najasat, ireo resaka loto izay noheveriny finoana islam fa maloto ka tokony hanadiovana ny vatantsika na lambantsika raha sendra tratra an'izany. Raisintsika ihany koa ny fomba fandehanana toilette, raisintsika ireo fadimbolan'ny vehivavy sy ny mahakasika an'izany fahadiovana zany. Nandray koa tsika mahakasika ny wudu ary nandray tsika mahakasika ny al-ghusl na ny fandrona na ny fidiovana ara-pinoana lehibe zay efa niraisintsika tato. Ny fomba fanaovana soala, mahakasika ny adhan, ny mahakasika ny moské, ny soala amin'ny jama raisintsika. Ary androany antsika mamaraparana azy androany sy amin'ny herin'ny androany dia mifarana ity boky ity insha Allah, dia miditra amin'ny boky hafa antsika aorianan'izany. Ny zavatra ho raisintsika androany dia ny andro zoma. Ny andro zoma dia tsara ho fantantsika ny mampiavaka azy sy ny mahazava-dehibe zany andro zoma zany eo anatrehan'ny finoana islamo. Ary amin'ny herin'ny androany tsika mandray ny fombafomba tokony ataon'ny mpino islamo rehefa tonga ny andro zoma zany sy ireo zavatra takina amintsika amin'izany andro zoma izany insha Allah. Vita zay dia tapitra antsika ity boky ity. Fa amin'ity androany ity eo amin'ny 45 minutes 50 minutes, satria araka ny voalazantsika rehefa tonga ny alahady tahaka zao dia maro amintsika ny mbola hiasa raha ampitso, maro amintsika mbola hamonjy, mety misy hamonjy examen, mety hamonjy zavatra maro raha ampitso, hamonjy bureau, dia tsy ataontsika lava ny amin'ny directantsika fa ny asabotsy ihany no somary lavalava kely raha oharina amin'ny alahady insha Allah. Androantsika dia andray ny mahakasika ny yaumul juma, ny andro zoma. Fa mialohany idirantsika amin'ny fanazavana dia misy adidy izay ifanarantsika eto isan'ny en direct tahaka zao dia manao j'aime ny en directantsika, manao partage any amin'ny groupe misy antsika any, satria raha ohatra ka tamin'ny alalan'ny partage nataonao ka nisy nahita na nahazo an'izany fahalalana mahakasika ny andro zoma ka nanomboka izy nanome haja mamboninahitry ny zoma, dia fahasoavan'izany asa zay ataon'izany mipetraka eo amin'ny balance ny asa soanao amin'ny andro farany insha Allah. Dia farany antsika manao salamu alaikum, satria anisan'ny fampianarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa mifankahita na ihany koa mifampiantso na rehefa ao anatin'ny efitrano anankiray dia mifiamparahaba. Ary io salamo io tsy vitany hoe fiarabana ihany fa firariantso ary doigt spécial izay atolotrao ho an'ny namanao izany. Rehefa ny fanarantsika teto ihany koa rehefa manao salamu alaikum dia tohizana hatramin'ny farany
satria azahoana valisoa lehibe 30 ny hatsarana azontsika araka ny hadisy maropototra zay azontsika tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Rehefa tapitra zay dia ndaotsika hiditra amin'ny andro zoma. Ety am-piandohana dia Allah subhanahu wa ta'ala ny teny amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ary ny tomponao ry Muhammad nanamboatra ny zavatra zay tiany amboarina rehetra ary misafidy izy amin'ireo zavatra zay namboarin'ireo iza no tiany, iza omeny voninahitra bebe kokoa manoloana ny hafa. Noho izany rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra ny zavatra rehetra tety ambony tany dia misy ihany no nisafidiny ho tsaratsara sy nisafidiny ho be voninahitra mihoatra ny hafa. Rehefa nanamboatra izy ireo anjely dia nisafidiny Jibril alayhi salam no lehiben' izany anjely zany ary manamboninahitra indrindra amin'ireo anjely dia Jibril alayhi salam. Tahaka an'izany ihany koa izy rehefa nanamboatra ny olombelona tety ambony tany dia nisafidy ihany koa izy ireo mpaminany no be voninahitra. Aorian'ireo mpaminany dia mbola misy ireo anankidimy zay fantatra amin'ny anarany ulul azm ireo be voninahitra indrindra amin'ireo mpaminany anankidimy izy ireo. Ary tao anatin'ny anankidimy io mbola nisafidiny Allah koa dia misy anankiroa al-Khalilani dia Ibrahim sy Muhammad. Ary tao anatin'io anankiroa dia nisafidiny Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lehibe indrindra sy manamboninahitra indrindra ary ny paradisa dia nisoratany amin'ny anaran'ny mpaminany Muhammad ary tsy tafiditra ao raha tsy manana ny lakle ny paradisa dia ny fitenenina hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ka rehefa Allah koa nanamboatra ny volana dia nisafidiny ao anatin'ireo volana ireo misy 4 masina. Ary rehefa anatin'ireo 4 masina mbola nisafidiny ray tsy anatin'ireo masina ireo fa natony be voninahitra sy be fahasoavana dia ny volana Ramadan izany. Tahaka an'izany rehefa izy nanamboatra ny andro dia nasiany ny andro tsara indrindra dia ny andro Arafa. Ary rehefa izy nanamboatra ny alina dia nisafidiny ihany koa ny alina tsara indrindra dia ny Lailatul Qadr. Rehefa izy nandefa boky masina tety ambony tany dia nisafidiny fa ny boky masina al-Qur'an al-Karim no tsara indrindra ety ambony tany. Tahaka an'izany ihany koa rehefa izy nanamboatra ny andro dia nisafidiny iray amin'ireo andro anankifito ireo dia ny andro zoma no safidiny lehibe tsara indrindra ary tsy misy mitovy aminy araka mivoalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy maropototra. Rehefa izy nisafidy an'izany andro zoma zany dia ino tiany indrindra, ino masina indrindra dia nisafidiny ihany koa i mpaminany Muhammad no nitolorana an'izany andro lehibe izany ary ny mpanaraka azy, ny mpanaraka ny finoana Islam no tiany Allah nomena an'izany cadeau lehibe izany. Maro ireo finoana teo aloha ary maro mpaminany teo aloha saingy nomena andro hafa izy ireo. Ny jiosy dia nitolorana ny andro asabotsy rehefa izy ireo nitalao tamin'ny mpaminany Musa mba homena andro anankiray dia handeha novan'izy ireo fanompona na ihany koa vavaka entina mankatoany Allah dia nomeny Allah ny andro sabotsy. Zay nahatonga izy ireo antsoina ashabu sabt. Ny kristianina ihany koa dia nomeny andro fa nomeny andro alahady. Fa tsika mpino Islam no safidiny nomeny an'izany andro zoma spesialy ho antsika izany masina manandanja eo anatrehan'ny finoana Islam. Daotsika hiditra amin'ireo zavatra mampiavaka ny andro zoma eo anatrehan'ny finoana Islam. Rehefa hiteny an'izany tsika dia voalohany amin'ireo andro anankifito ireo tsy nisy na dia iray amin'izy ireo nomeny Allah ny anarana sora na chapitre ao anatin'ny Qur'an afa-tsy ny andro zoma ihany no
nomena an'izany anarana izany. Zany hoe ao anatin'ny Korana atsika tsy ahita mihitsy hoe suratul Sabt na suratul Ahad na suratul Ithnain na suratul Khamis, fa kosa ny sura tokana voalaza ao anatin'ny Korana dia ny suratul Jumu'ah, ny surat al-Jumu'ah no misy ao. Zany hoe fisafidiny Allah, fitiavany an'izany andro Juma notolorany antsika ary mbola nomeny chapitre lehibe anankiray ao anatin'ny Korana vokatry ny fahamasinan'izany andro zany, mahalehibe an'izany andro zany, dia nisafidiny Allah nitolorany antsika ary nisafidiny Allah nomena sura chapitre anankiray ao anatin'ny Korany al-Karim. Manaraka an'izany taontsika amaky ny hadisy izay azontsika tamin'ny Abi Lababa al-Badriyu radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala sayyidul ayyam yawmul jum'ah. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ny lehibe ny andro rehetra eto ambony tany dia ny andro Juma. Sayyidul ayyam, dikany sayyidul ayyam zany lehibe indrindra, masina indrindra, tsara indrindra, manamboninahitra indrindra ary manana ny maizy azy indrindra eto ambony tany dia ny andro Juma. Wa a'zamuha indallahi ta'ala wa a'zamu indallahi min yawmil fitri wa yawmil adha. Ary io andro Juma io dia mbola lehibe, mbola manan-kaja, mbola manana ny maizy azy, masina eo anatrehany Allah, mihoatra anireo andro anankiroa izay ankalazaintsika isan-taona dia ny Eid al-Fitr sy ny Eid al-Adha. Hadisy ny mpaminany teny an'izany fa ny andro Juma mbola lehibe, mbola manana ny maizy azy, mbola masina eo anatrehany Allah, mihoatra ny Eid al-Fitr sy Eid al-Adha. Wa fihi khamsu khisal, ary io andro Juma io dia misy zavatra anankidimy tena mampiavaka azy ary nahamasina azy ary nahalehibe azy. Inona ireo zavatra dimy izay voalaza ao anatin'ny hadisy zany? Voalohany, fihi khalaqa Allahu azza wa jalla fihi Adam alayhi salam. Voalohany tamin'io andro Juma io no nanamboarany Allah ani Adam alayhi salam, razambe ny zanak'olombelona eto ambony tany. Fantantsika fa i Adam alayhi salam no niandohantsika zanak'olombelona teto ambony tany. Izy no voalohany zanak'olombelona teto ambony tany. Ary nisafidiny Allah ny fanamboarana ny Adam, fanamboarana ny olombelona dia tamin'ny andro Juma. Jereo tsara fa Allah subhanahu wa ta'ala nanomboka nanamboatra ny andro na nanamboatra any zavadrehetra teto ambony tany tamin'ny andro Alahady. Zany hoe premier jour amin'ny tena izy zany dia ny andro Alahady. Zay mahatonga an'io andro antsoina hoe Al-Ahad. Dikany Al-Ahad zany voalohany zany na iray. Zay zany dikany Al-Ahad. Ary ny Al-Ithnain, Alatsinain dia faharoa, Al-Thulatha fahatelo, Al-Arbia na Al-Arbi fahaefatra, Al-Khamis fahadimy, Al-Juma fahaenina ny andro farany nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala n'izao tontolo zao. Zay izy vao nisafidy anamboatra ny zanak'olombelona dia ny Adam alayhi salam, ary namboariny tamin'ny tanany anankiroa izany Adam alayhi salam izany. Wa ahbata Allahu ta'ala fihi Adam ila al-ard. Ary ihany koa no andro izay nampidirany Allah mazava ho azy any Adam atao amin'ny paradisa, ary mbola io andro Juma ihany koa no nampidinany Allah any Adam avy ao amin'ny paradisa nandia tety ambony tany. Wa fihi tawaffa Allahu ta'ala Adam. Ary mbola io andro Juma ihany koa no nafatesany Adam alayhi salam. Wa fihi sa'atun la yas'alu al-'abdu fiha illa atahu Allahu ta'ala iyahu ma lam yas'al haraman.
ary mbola io andro zoma io ihany koa tenen'ny Allah dia misy ora anankiray manana ny maizy azy. Raha sendra tojo an'izany ianao ka manao doa amin'io andro zoma io dia hovaliany Allah avy hatrany tsy misy atakandro ny etaetaponao sy ny fanirianao amin'izany andro zoma zany. Ma lam yas'al haraman, condition rehefa anao nangataka amin'ny Allah amin'io andro zoma io dia tsy nangataka zavatra haram, zavatra voarara, na ihany koa fanozonana ny olona na fandefasana titika sy ny fanenjena ny olona, tsy zay, fa teneniny ampaminany ma lam yas'al haraman, tsy mbola nangataka zavatra voarara na haram. Wa fihi taqumu saa, ary tadidio ihany koa fa amin'io andro zoma io ihany koa dia io no andro izay amoazany Allah antsika sy atapitra an'izao tontolo zao sy foazantsika avy ao am-pasana izany andro zoma izany. Midika zany dia manana ny maizy azy io andro zoma io. Voalohany tenentsika teo ny andro zoma dia andro nomena anarana ao anatin'ny Korana. Zay no mampiavaka azy, tsy misy andro nazahoana an'izany anarana zany. Mbola teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy ihany koa, khairu yawmun tala'at alayhi shams yawmul juma, ny andro tsara indrindra ny posahany masoandro eto ambony tany dia ny andro zoma mazava ho azy. Ny andro tsara indrindra ny posahany masoandro teto ambony tany dia ny andro zoma ihany koa. Mbola miteny hadisy maro amin'izany mahakasika ny andro zoma izany. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mbola miteny ihany koa amin'ny hadisy mana inna min afdal ayyamukum yawmul juma, ny andro tsara indrindra aminareo dia ny andro zoma. Fihi khulika Adam, io no nanamboarany Adam mazava ho azy. Wa fihi qubid, ary io no nahafatesany Adam, zany andro zoma no andro nanamboarany ny Adama, ary io andro ihany koa no nahafatesany Adam. Wa fihi nafkha, ary amin'io andro zoma io ihany koa no misy na nampidirana ny fofinaina tao amin'ny Adama, ary io andro ihany koa wa fihi sanka, ary io andro zoma ihany koa ny ivoahany zanak'olombelona ao anatin'izany fasana izay misy azy zany. Fa akthiru alayya min as-salati fi, ka mandrindra ny andro zoma zany teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama dia atoviny betsaka ny fandefasana sola aty amiko. Ny sola alefa amin'ny mpaminany dia tsika miteny Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tahaka ataontsika amin'ny sola iny raha mahavita lavalava anao. Raha tsy mahavita lava moa anao tonga dia miteny fotsiny Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia fa inna salatakum ma'rudatun alayya, satria rehefa anao zany amin'ny andro zoma io na koatran'ny zoma, rehefa anao mandefa salata ala nabi, zany hoe ny fiarabana sy doa ary soala alefanao amin'ny mpaminany zany, dia alefany Allah, zany hoe ampijereny Allah eo amin'ny atrehany mpaminany izany soala izay lefanao zany na izany doa izay lefanao zany. Qalu ya Rasulallah, rehefa naheno an'izany ry sahaba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nanontany izy ireo manao hoe wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta, amin'ny fomba ahoana ry irakin'ny Allah ampisehoany Allah an'izany fiarabana sy doan-tsara ary ny soala alefanay aminao zany, nefa anao efa vovoka any am-pasana raha ohatra ka efa maty ianao amin'izay fotoana zay. Dia inona teny valiteny ny mpaminany yaqulun teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe qala inna Allah azza wa jalla harrama ala al-ardi ajsadul anbiya, teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tompo Allah nandrara io tany io tsy hihinana ny vatan'ireo mpaminany.
zany hoe rehefa ireo mpaminany nanomboka tamin'ny Adam ka hatramin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izay fantantsika isan'izy ireo mandeha 124 000 dia ireo mpaminany ireo zany dia tsy hoan'ny tany, zany hoe tsy vitan'ny tany na tsy sahin'ny tany ny mihinana ny vatan'izy ireo, fa izy ireo nalevina ary mbola ohatra n'inona andevenana azy iny hatramin'izao ny toe-piainan'izy ireo na ny vatan'izy ireo ankehitriny. Raha ohatra zany sokafana fasana ny mpaminany, tsy mpaminany Muhammad ihany fa mpaminany rehetra teto ambony tany, raha sokafana ny fasan'izy ireo dia mbola hitanao ohatra n'izy vao matomaly ihany ny vatany, satria haramo dia haramo amin'ny tany ny mihinana ny vatana na nofotrin'ireo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ary mbola miteny ihany koa i mpaminany amin'ny hadisy hafa, rehefa nareo izy mandefa soalat amiko, zany hoe mandefa fiarabana doa soala aty amiko na amin'ny atoandro na amin'ny alina, dia averina ny Allah ny fanahiko mamaly an'izany soala alefanareo aty amiko zany. Ary tsy vitan'izany fa Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa mamaly an'izany ho folo avo eny, satria tenenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy marim-pototra manao hoe man salla alayya salatan wahidan sallallahu alayhi biha ashara. Nizaniza aminareo mandefa fiarabana, mandefa doa, mandefa soala indray mandeha fotsiny aty amiko tenenin'ny mpaminany, dia Allah subhanahu wa ta'ala mamaly an'izany valisoa ho folo avo eny eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala, eo anatrehany fiainanao andavanandro. Andaotsika hiditra amin'izay ny fadl, amaranantsika ny émissiontsika zany ny fadl, na mampiavaka na fahasoavana zany andro zoma izany eo anatrehany finoana islam. Voalohany dia ny fanaovanao soala juma ka hatramin'ny juma manaraka dia mamafa ny fahotana eo anelanelan'izany ireo fahotana madinidinika, araka ny voalaza ny mpaminany amin'ny hadisy manao hoe as-salawatul khams wal jum'at ila al jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratin ma bainahunna idha jtunibatil kaba'ir. Ny soala indimy isan'andro, zany hoe ny fanatanteran'ny olona anankiray, ny soala indimy isan'andro, soala fajr, zuhr, asr, maghrib, isha, tsy mitapaka mihitsy zany. Na ihany koa ny fanatanteranao sy ny fanatrehanao ny soala juma amin'ny zoma manaraka ihany, zany hoe zoma ty, zoma manaraka fanarakaraka an'iny, wa ramadan ila ramadan, ary ny fifehezinao ramadan ka hatramin'ny ramadan manaraka, mukaffirat ma bainahunna, zany dia mamafa ny fahotana madinidinika eo anelanelan'izy ireo, zany hoe ny fanatrena solatul juma tamin'ity androany ty sy ny juma manaraka, ranao nanalavitra anireo fahotana lehibe fa ny fahotana madinidinika ihany no nataonao, dia voafafa automatike no ny fanatrehanao ny solatul juma sy ny fanatrehanao solatul juma manaraka, araka ny voalazan'io hadisy io. Condition dia manalavitra ireo fahotana lehibe. Fahotana lehibe fantantsika tsara, fanatonana ireo pomasy, fanaovana ny fanompoan-tsampy, na ihany koa fisotroana toka, ny famonoan'olona, ny fijangajangala, ny fangalarana, fanaovana magie sy ny tariny, reny fahotana lehibe izy ireny, fihinanana henan-kisoa sy ny tariny, fahotana lehibe izy ireny zay nirarany Allah. Fa ny fahotana madinika kosa, lengalenga madinidinika na afetsena madinidinika, na ihany koa fosafosa kely madinidinika ataontsika eny amin'ny fiainantsika andavanandro eny, ireny dia fafany solatul juma. Raha manao solat juma anao androany tsy tara, fa tsy hoe anao fa hitsangana solatul juma zay vao anao tonga, efa 2 minutes avant ny solatul juma anao vao tonga, fa mialohan'ny khutba anao tonga, dia mipetraka mihaino tsara n'izany khutba zany, tsy miresaka amin'ny olona
afa mifantoka tsara amin'ny toriteny na ny khutba zay ataony khatibu dia ohatran'izany koa ataona isaka ny zoma dia tadidio tsara fa mamafa ny fahotana madinidinika izay nataonao ny fanatrenao salatul juma mifanesy. Ary tadidio ihany koa fa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nampitandrina amin'ny hadisy manao zay olona tsy nanatrika ny salatul juma intelo mifanesy ka tsy misy excuse valable dia izany olona zany kutiba, zany hoe voasoratra ho isan'ireo mpiatsara velatsy na ireo monafikony izany olona izany. Zany hoe raha ianao zany tsy tonga nanatrika salat juma intelo miataona, zany intelo mifanesy, nefa tsy fanatrenao izy intelo mifanesy io tsy misy antony mazava, tsy narary ianao, tsy occupé ianao, tsy nanao an'izao, tsy nanao an'izao fa kamo fotsiny ianao, dia voasokajy ho isan'ireo mpiatsara velatsy ianao raha intelo tsy nanatrika an'izany salatul juma izany. Ny fadl, ny fahasoavana faharoa ihany koa amin'ny andro zoma io, salatul fajr jama'atun yawmul juma khairu salatin yusalliha al-muslim fi usbu'ihi. Ny sola fajry izay ataonao na izay tanterainao amin'ny andro zoma eny amin'ny moské miaraka amin'ny jama dia io no sola tsara indrindra izay nataonao tamin'iny herinandro iny. Averiko fandohany, ny sola fajry ataonao eny amin'ny moské miaraka amin'ny jama amin'ny andro zoma, io no sola tsara indrindra nataonao mandritra ny herinandro izay nandalovanao. Zany dia voamarina sy voaporofo amin'ny hadisy zay nitateriny Ibn Omar radiallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe afdalu salawat inda Allah salatu subh yawmul jum'at fi jama'atin. Ny sola tsara indrindra izay nataony no tanteray ny mpino islamo anankiray dia ny salatul subh na sola fajry amin'ny jama eny amin'ny moské amin'ny andro zoma. Ny sola fajry amin'ny andro zoma eny amin'ny moské miaraka amin'ny jama no tsara indrindra araky ny tatitry ny Ibn Omar zay teny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zay voarakitra ao amin'ny sahihul jami' izay noamarin'ny Sheikh al-Albani. Manaraka an'izany, fihi sa'atun la turaddu fiha da'wa. Amin'ny andro zoma io dia misy ora anankiray. Matetika moa ataontsika publication eto foana hoe rehefa tonga ny andro zoma dia azadino fa misy ora anankiray. Zany hoe misy fotoana io ampaham-potoana amin'ny andro zoma io. Raha sendra manao dua anao, mitalao amin'ny Allah, mibebaka amin'ny Allah, manao asa soa, mitalao, mitomany, mangataka dua, manokana fotoana anao amin'ny fotoana io, raha sendra tojo amin'ny fotoana io, teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, dia avy hatrany azonao izany zavatra izany, avy hatrany azonao natanteraka nofinofinao sy ny dua izay nataonao. Rehefa nantanina ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amfiry zany fotoana zany na oviana zany fotoana zany amin'ny zoma iny, satria zoma manomboka aliny alakamisy ka hatramin'ny filentin'ny masoandro amin'ny andro zoma, midadasika be izany fotoana zany ka nantany ireo sahaba hoe oviana io fotoana io, dia namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam eo anelanelany ny salatul asr amin'ny andro zoma sy ny maghrib, zany hoe eo amin'ny adiny telo, eo amin'ny adiny telo 3 heures de temps antsika manana an'izay fotoana zay hitalovanao amin'ny Allah, hiresanao amin'ny Allah, hiresanao ny etaetaponao sy angatanao aminy izay zavatra tianao angatana. Zay zany anisany mampiavaka ny andro zoma. Mbola misy ihany koa mampiavaka ny andro zoma, anna man mata fi yawmil juma aw laylatiha
waqahu Allahu fitnatul qabr, zay olona maty tamin'ny andro zoma na ny aliny zoma dia mahazo fiarovana manokana amin'ny Allah, tsy ho tratra ny fanasaziana ao am-pasana. Averinako faharoa, zay olona maty amin'ny andro zoma na ny aliny zoma. Ny aliny zoma araka voalazantsika dia alakamisy manomboka milentika ny masoandro mandra-pahatonga ny zoma milentika ny masoandro. Zany hoe ny andro zoma na maty ianao milakamisy alina fa nilentika masoandro, na zoma maraina na zoma atoandro, raha sendra maty ianao amin'io dia inona tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, dia ahazo fiarovana manokana anao, tsy ho tratra ny fanasaziana ao am-pasana. Satria rehefa ny olombelona anankiray maty dia mbola mijanona ao anatin'ny fasana zany mandritra ny fotoana maharitra, mandritra ny fotoana maro, mandritra ny tsy fantantsika hoe million des années zay vao tapitra zao tontolo zao. Aorinan'izany mbola mandalo ihany koa fotoana Allah izy irery mijanona tsy misy ninina fa Allah irery ihany. Vita zay vao foazina ao anatin'izany fasana zany ny olombelona anankiray, dia andritran'izany fotoana elabe zany anao voaro amin'ny fanasaziana ao am-pasana, araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy marim-pototra izay nitateriny Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawmul juma aw laylatil juma illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tsy misy olona anankiray mpino islam maty amin'ny andro zoma na amin'io alin'io zoma io ihany koa, afa-tsy hoe niarovany Allah izy amin'ny fitnatul qabr, na ny fitsapana sy ny fanasaziana ao anatin'izany andro ao anatin'izany fasana izany. Tadidio tsara izany teniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Nizaniza raha tsika zao zany nampisafidiana hoe inona no andro itiavanao ho faty, dia tsika tokony safidy andro zoma. Saingy tsy atsika no misafidy amin'ny Allah hoe ataovy zay maty andro zoma, ataovy zay maty aliny zoma, fa raha nahazo ny safidy atsika dia maty amin'ny andro zoma. Mba alaivo saran-tsaina moa anao hoe avy nanao sola fajry no tonga taminao ny fahafatesana. Andro zoma zany avy nanao soala le tsara indrindra zay nitenenitsika teo iny, ny soala tsara indrindra amin'ny finoana islamo amin'ny mandritra ny herinandro, dia ny soala fajry ataonao eny amin'ny moské miaraka amin'ny jama. Dia mba alaivo saran-tsaina zany ianao avy nanatateraka an'izany soala tsara indrindra izany, tonga tao an-tranonao dia nakanakaina iny fa endosy ny fahafatesana anao. Avy nanatateraka soala tsara indrindra, aorinan'iny maty andro zoma, assuré zany fa tsy ho tratra ny fanasaziana sy fampijaliana ao am-pasana anao. Aorinan'iny dia tsy maintsy ho sasana anao, amboarina, karakarana, entina mamonjy solatul juma anao, ary ny olona rehetrarehetra tonga ao anatin'ny moské amin'ny andro zoma iny hanao solatul alal mayit aminao. Mety olona 100, 200, 300, 500 arivo, raha moské lehibe izy mety olona arivo hanao solatul mayit aminao. Nefa mpaminany efa niteny amin'ny hadisy hoe nizaniza aminareo maty ka nisy olona 70 fotsiny nanao sola alal mayit taminazy, ireo olona 70 tsy nanao na tsy nanompo sampy mihitsy, dia efa garanti ny fidiran'izany olona zany amin'ny paradisa. Dia mba alaivo saran-tsaina zany raha sendranao nahazo chance an'izany zavatra tsara zany. Avy nanao solatul juma, maty ianao, no sasana, ny karakaraina. Olona avy nanao sola juma, ny manao solatul mayit aminao, rehefa aveo mbola reo ihany koa milanjalanjanao mandeha mandevina anao any am-pasana. Fa soavana tsara zany. Engany atsika ahazo chance ho faty amin'ny andro zoma. Engany atsika ahazo chance ho faty amin'ny andro zoma. Zaho manokana mangataka amin'ny Allah ho faty amin'izany andro zoma zany,
ary angatahako ihany koa tsika jiaby mba ho faty amin'izany andro zoma zany saingy atsika tsy afaka manerany Allah fa Allah mahay oviana no andro isafidianany ahafaty antsika oviana no hitany fa mendrika ny ahafaty anao izy no manam-pahendrena amin'izany izy no manam-pahalalana amin'izany fara nomena safidy atsika dia insha Allah ho faty amin'izany andro zoma izany atsika rehetra nam ny andro zoma ihany koa dia andro annahu yawmu jamalun wa zina ny andro zoma zany dia andro izay entintsika hiaingona entintsika amoaka ny hatsarantsika satria inona no antony satria rehefa tonga ny andro zoma ny aliny zoma zany hoe lakamisy foa zoma efa manadio ny ao an-trano anareo vehivavy rehetra anareo vadinay anareo anabavinay dia diovy ny trano rehefa milentika amin'ny masoandro amin'ny andro alakamisy efa ovao ny rideau ovao ny zavatra rehetrarehetra fafao ny trano na zoma maraina inao mamafa trano manao serpillère manao tsaiko inona ampidiro rideau vaovao ampidiro zavatra tsara ampidiro manimanitra ao anatin'ny tranonao amin'izany andro zoma zany avao le lamba tena tsara indrindra any aminao lamba mafinaritra indrindra any aminao miomananao mandro misaika manao madio mandeha mamonjy solatul juma ary tonga lohanao eny amin'izany moské zany zay no fanajana tsara indrindra amin'izany andro zoma mbola ho hitantsika eto amin'ny herinandroany ireo zavatra zay tokony ho ataon'ny mpino islam rehefa tonga izany andro zoma zany fa tena ilaina izany zavatra rehetrarehetra zany ary mpaminany sallallahu alayhi wasallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe al-ghusl yawm al-juma ala kulli muhtalim was-siwak wa an yamassa min at-tib ma qadara alayhi teneny ny mpaminany rehefa tonga ny andro zoma dia ny olona fenotona zany hoe efa fenotona raha lehilahy sy tenentsika fenotona dia manomboka manofy izy ka mivoaka ranonaina raha vehivavy izy efa manomboka tonga fotoana zany na tonga fadimbolana ho an'ireo olona fenotona zany dia rehefa tonga ny andro zoma alohany izy andeha hamonjy an'izany solatul juma zany dia tsaratsara izy no mandro misaika toahara zany hoe manao fidiovana lehibe tsy mandro ohatra mahazatra antsika reny fa mametraka finiavana mihitsy izy hoe zao dia handeha hisaika toahara na hisaika fidiovana lehibe vitan'izay dia mandro izy ny vatany iray manontolo mila lena manomboka amin'ny tapindohany ka hatramin'ny faladiany na lahy na vavy anisan'ny sonina tsara ny fidiovana amin'izany rehefa monjy an'izany solatul juma zany wasiwak ny fiborosina nify ihany koa indrindra mampiasa n'ilay siwak iny hazo lava kely iny tena tsara ampiasaintsika iny wa an yamassa min at-tib ma qadira alayhi ary izany olona zany dia tsaratsara ihany koa ny lehilahy manao ranomanitra raha manana an'izany ranomanitra zany izy amin'ny fotoana io zany hoe anisany zavatra tsara takina amin'ny finoana islamo izany fanaovana zavatra rehetra zany amin'ny andro zoma tadidio ihany koa fa ny andro zoma voadidy amintsika mpino islamo teboka faran'izay voadidy amintsika mpino islamo rehefa mandre ny antso na ny adhany amin'ny andro zoma manambela ny zavatra rehetra ataontsika zany hoe rehefa mandeha ny adhany voalohany amin'ny andro zoma dia misy adhany anankiroa ny adhany voalohany manambara amintsika fiomanana tokony efa mandeha amin'izay ianao mandro na miomana na mitafilamba fa efa hanomboka ny toroteny tsy ho ela dia ny adhany faharoa iny kosa dia
manambarantsika ny fidirany wakty ary efa miakatra mimbary ny khatibo amin'izay fotoana zay. Ka atsika zany rehefa tonga ny amin'ny 12 katroka zany hoe mitatao vona midi amin'ny andro zoma avelao avokoa ny zavatra zay manahirana anao, avelao miomana anao mandeha mamonjy an'izany solatul juma izany, tsy tokony ho tara anao satria teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim amin'ny suratul juma manao hoe ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil juma fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. O ianareo mpino, rehefa naheno ny antso ho an'ny fivavahana salatul juma ianareo, fas'au ila dhikrillah, miazakazanareo andeha hamonjy ny soala, wa dharul bay', avelao ny asa mandraharaha rehetra izay ataonao, mpivarotra anao akatony ny botikinao, tsy haiko inona ny asa ataonao, avelao ny asanao, mandehananao mandeha mamonjy zany soala zany, fa izany dia anisany haramo amintsika zany, haramo amin'ny mpino islam rehefa mandeha adhany ny andro zoma, mbola mivarotra, mbola manao business, mbola mandeha ty, mbola manao ty, avelao zany. Fa mandehananao mandeha ninna mamonjy salatul juma, vita iny salatul juma, fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, fa rehefa vita teneniny Allah ny salatul juma, fantashiru fil ard, mipartahanareo manera mivazantany rehetra eto ambony tany, wabtaghu min fadlillah, ary tadiavinareo anjaram-pivelomana sy anjaram-pahasoavana izay nosoratany Allah aminareo. Zay zany no lalàna. Anao zany mba manokana eo amin'ny adiny ray amin'ny andro zoma atokananao ho an'ny Allah, fotoam-pivavahana lehibe amin'izany andro zoma zany, avelanao ny asa mandrarahanao, avelanao ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, fa anao manatrika an'izany zany vavaka na fotoam-pivavahana lehibe amin'ny andro zoma. 1 heure de temps isan-kerinandro takina aminao, 1 heure de temps isan-kerinandro takina aminao, fahasoavanao fa tsy fahasoavan'ny Allah, tsy zavatra ilain'ny Allah ny fotoananao zany, fa anao rehefa namela ny fotoananao adiny ray zany, ny ainy toroteny amin'ny fo saina misokatra tsara, miaino an'izany toroteny zany, wallahi mandeha tsara ny sainao ary milamina ny fonao aorinan'izany rehefa tapitra zany salatul juma zany. Zany rehetrarehetra zany dia fampianarany finoana islam amin'ny andro zoma araka ny voalazantsika teo. Insha Allah amin'ny herinandro antsika iresaka mahakasika anireo fombafomba amampanao ary mamarana nyity boky ty, satria farany ity boky ty dia ireo fomba amampanao amin'ny finoana islam rehefa tonga ny andro zoma sy raha ohatra ka ny andro zoma mifanena mifanojo amin'ny andro aidy, dia inona ny tokony ataontsika. Insha Allah amin'ny herinandro any tapitra ntika ty boky ty, maka boky hafa koa tsika amin'ny manaraka an'izay. Ho anao zay mila an'ity, tianao revision zavatra rehetrarehetra zay raisintsika dia 15,000 ariary ny vidin'ity boky ty. Insha Allah afaka miditra MP anao raha ohatra ka mila an'izany. Amarantsika azy fanentanana araka ny voalazantsika dia atsika androany le 13 juillet efa manomana sady atsika any sakafo ho an'ireo zaza amin'ny volana ambony, zany eo a partir ny 2-3 ao eo zany tsika mampisakafo ireo zaza kamboty. Atsika teo somary taratara nandray anjara hanika ny zavatra kely saika tsy ampy tamin'ny fampisakafoantsika azy, fa alhamdulillah nisy nandray antanana izany rehetrarehetra zany dia ampy soamantsara ary afapo ireo zaza tamin'iny andro ny Ashura iny. Ka insha Allah atsika dia zo efa afaka mandray anjara sahady amin'ny fampisakafoantsika an'ireo zaza reo, hanokatra kaisy atsika zany fampisakafoana azy reo amin'ny mois d'août zany, dia efa sokafantsika manomboka androany. Raha anao zany efa te handray anjara
50 000 francs, 100 000 francs, 500 000 francs zay zakanao zany dia omentsika mba ampifaly anireo kamboty reo isam-bolana antsika mandray anjara kely amin'ny fampisakafoanana azy ireo. Manaraka an'izany dia hanokatra caisse anankiray tsika araka ny tenen'ny Komaly. Io caisse anankiray io zany ataontsika ny fourniture an'ireo zaza amin'ny mois de septembre. Atsika mbola juillet ou septembre, manana 2 mois tsika manomana an'izany fourniture ho an'ireo zaza ireo. Atsika tsy misafidy fa atsika mijery hoe iza tena sahirana amin'ireo ray aman-dreny, omentsika droit d'inscription, na omentsika cahier anankifolo, na omentsika cartable, na omentsika mba mampiena ny fahasahiranany amin'ny fidirana. Anisan'ny zavatra mahavaky lohany ray aman-dreny indrindra amin'ny fidiran'ny mpianatra io. Misy ho lasa dala mihitsy satria ny karama 1 million de francs, ny zaza anankiray nefa mandany 2 millions 500. Amin'ny fomba ahoana no ahafahany mampiditra ny zanany. Misy lasa dala mihitsy mitomany avy amintsika isan-taona mba mila fanampiana ka ifanampy antsika satria ny mpino Islam teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zay manampy ny namany eto ambony tany dia ho ampiny Allah amin'ny andro fitsanganana amin'ny maty. Ary teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Ary tombo Allah subhanahu wa ta'ala manampy lalandava ny mpanompo anankiray raha ohatra ka zany mpanompo zany tsy nitsahatra izy nanampy ny namany teny ambony tany. Firisifiry ny fanampiana zay nataontsika olona, insha Allah misy valiny zany eo anatrehany Allah. Ny soadaka navoakanao amin'ny anaran'ny soadaka tsy mandeha fahatany zany fa misy valiny zany eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako antsika jiaby nanaraka hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao insha Allah amin'ny sabotsy zao tsika manohy ny finoana anireo mpaminany, ireo toetra tokony ananan'ny mpaminany ahatonga ny Allah safidy azy ireo, ary ny alahady herinandroany ireo fombafomba fanao amin'ny andro zoma. Mamarana an'izany boky zany atsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ho anao zay mila andray anjara na mila hametraka fanontaniana na misy sosikevitra miditra amin'ny message privé amin'ny WhatsApp insha Allah ho resantsika ao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.